Fantatra tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Raha misy zavatra tokony ho fantatrintsika tsara dia ny fitiavan'Andriamanitra. Izany indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity ka manasa anao hanaraka hatramin'ny farany ao aoriana générique. Falmeravantsika rehetra tompoko tonga soa anatin'ity vidéo ity noho ny Efesiana toko 7 ny 9:20 teny vaky izao amin'ny anaran'i Jesosy mba ahaizanareo mba ny olona masina rehetra ny afantatra tsara ny sakany sy ny lavany ary ny aviny sy ny alavany. Ahoana ny Baiboly? Afantatra tsara, tsy hoe afantatra fotsiny na hoe alaala fotsiny fa afantatra tsara ny fitiavan'Andriamanitra. Inona zavatra mila fantatritsika amin'ny Baiboly teo? Ny sakany sy ny lavany ary ny aviny sy ny alavany. Raha misy zany tokony ho fantaritsika indrindra eto ambony tany dia ny fitiavan'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Efesiana toko 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary alala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamelona anareo ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Ny zavatra tokony ho fantatritsika kristiana rehetra zany, n'izy io rehefa kristiana fotsiny, na mivavaka sabotsy na mivavaka lahady dia ny fitiavan'Andriamanitra. Raha misy tokony fantatritsika kristiana tsara dia ny fitiavan'Andriamanitra. Raha fantatrao tsara ny fitiavan'Andriamanitra anao dia tsy verin-dalana mandrakizay ianao. Raha fantatry ny olona tsara ny fitiavan'Andriamanitra azy dia tsy ala amin'Andriamanitra, tsy verin-dalana mandrakizay. Fa indraindray ny fitiavantsika an'Andriamanitra dia alahatrintsika amin'ny vola sy harena sy amina zavatra hafa. Amin'ny eny androany ho jerentsika hoe ahoana no ananantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiango zany afatra androany mba ahaizanareo olo-masina rehetra sy afantatra tsara ny lavany sy ny sakany sy ny aviny ary ny alavany. Raha misy zany zavatra tokony ho fantatritsika kristiana dia ny fitiavan'Andriamanitra. Hivavakintsika tompoko. Andriamanitra misaotra anao izay fa tena tianay ianao ary tena mampafantatra anay ianao amin'ny alalan'ny teninao. Dia ampio izay mba halala tsara ny fitiavanao anay. Mba tsy ho refesinay amina vola sy harena sy amina zavatra hafa ny fitiavanao anay. Fa ny fitiavanao anay dia tsy voavidy vola mikarena mandrakizay. Amen. Dia misaotra anao nanaraka vidéo hatramin'ny farany mamay fotoana antsika amin'ny eny toy izao indray. Veloma tompoko.